Miderahan Jehova, miantsoa ny anarany, atao fantatra any amin'ny firenena ny asany, mihira ho azy mankalaza azy. Saintsainy ny fahagagana rehetra ataony, ataovy ho reharehanareo ny anarany masina, aoka hifaly ny fony izay mitady an Jehova. Vavaka isika, Tompo masina an-danitro, tonga eto izay ankehitriny ny hain'ny feonao, miteny Jehovah fa mihain'ny mpanamponao. Anaran'i Jesosy. Amen. Nomena izao fotoana izao ny fiangonana Isotry ampatsakana. Anoho ny asa fanompona dia mitondra ny fiarabana ho antsika rehetra izay nitahiany Tompo ka nahatratra ny sabata na vita ny enemana iny. Ary misaotra an'Andriamanitra itsika satria mihery sy tanjaka ary fahasalamana. Apetrakantsika am-pelantanany tontolo andro sabata antsika. Ka anombohantsika ny fotoana rahantsika manao ny hira fa 400. Jesu indreto izahay mpanompona, avy ankalaza sy hanajanao iza, draisonao ny saotry izay aterina ianio, ka ny vavaka ilay mavaly. Aza velanao reraky izahay, fatoano ery maharitra, ka nao avy anao dia ho vononao, izay rehetra vory eto izaho. Rifanahy eo midina asa ilale, ny fiasanao mangina zava-dehibe, zao mo zavatra irina masinonao re, ny fiainanay mahoana. O ampaherezo isanandro ane, ka tantanonao re, ao todisoa, ao andanitra, dia sambatra, valovaloviza mahatritra. Raha mambaliny vavaka atao iza, raisotony anitra hankasitrahana, ka diovinao ny tena saina sy fanahy, atokany remba hoana. Manatena lanitra sy tany vaovao, izay rehetra vory eto izaho, ka ho sambatra ao an-danitra, miara-pale aminao matraky izaho. Zao dia manasa antsika rehetra handray ny baibolitsika ka hamaky ny tenin'Andriamanitra tsika. Zany dia ovakitsika ny eo amin'ny Jaona voalohany toko 5, andiny ny 412 sy 512. Jaona voalohany toko 5, andiny ny 412 sy 512. Rehefa hitatsika zany dia hiara-maky an'izany tsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe:
ary izao no fahasahina nanantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino atsika izy, ary raha fantatsika fa miaino atsika izy na inona angatantsika dia fantatsika fa azotsika izay angatantsika aminy. Ivavaka antsika tompoko. Ry Ray Masina any an-danitra tsara indrindro, mbola midera sy manome voninahitra anao izay amin'ity fotoana ity. Amin'izao fotoana fitsarana masina izao dia ny sabatanao zany. Noho ny fitahiana sy ny fitantananao tsirairay avy ka afaka hiatrika an'ity sabata ity dia tombontsoa lehibe ho anay no hiatrika an'izany. Mangataka aminao ary izahay tompo mba hamela ny heloka tsirairay avy. Mangataka anao koa mba hanasitrana ny tsirairay avy amin'ity sabata ity satria sabata fanasitrana tokoa ny sabatanao. Ka ny ara-batana, eny indrindra ny ara-panahy dia mangeta entan'izany ny fanahy tsirairay avy. Koa izay rehetra ataonao eto tompo dia aoka voninahitry ny anaranao. Misaotra ray eo. Amen. Tonga eo mifampivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony isika izao. Mena fotoana fohy isika amoaka izay efa nomantsika ho atolotra ho an'ny tompo amin'izao sabata izao ary arahana vavaka mangina avy eo. Hiaraka hivavaka isika. Amen. Piay manokana. Hoy ny mpanao salamo, fa ny mason'izao rehetra izao miandrandranao ary ianao manome azy ny haniny amin'ny fotoany. Andriamanitra dia mpiay antsika manokana ary ao amin'ny tantaran'ny Ezipta dia misy fanandramana manokana nanehoan'Andriamanitra an'izany satria nasainy nanofy i Farao hanehoany zava-mahagaga anankiray. Izay izy fitotoana sarotra ary izy fitotoana zina. Rehefa tsy hain'ny Farao ny dikany nofy dia nampiantso an'i Josefa izy ilay mpahay mamantatra ny nofy mba hanazava aminy ny dikan'izany. Ary rehefa nohazavain'i Josefa ny dikany dia hoy Farao hoe alao ianao ihany no hitantana an'izany fitotoana zina izany mba hahazoana manangona sakafo betsaka arak'izay tokony ho izy. Ary rehefa tonga tokoa ny fitotoana zina ka nanangona i Josefa teo ambany fitarihan'ny fanahy masina dia feno ny tranombary rehetra ary afaka niatrehana ny fitotoana mosarena. Tsy ho an'ny firenena ny Ezipsianina ihany anefa ilay izy fa ny rahalahiny sy ny ray sy ny reniny dia tonga ihany koa nahazo famonjena avy amin'izany. Ary natonga an'i Josefa ny teny hoe Andriamanitra efa nampandefa aloha aty mba hitondra famonjena. Izany tokoa no asan'Andriamanitra eo amintsika. Marina fa eo ny fotoan-tsarotra kanefa izy dia efa mialoha antsika mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Izao isika dia hivavaka alohan'ny hanangonana ny ampafolony sy ny fanatitra. Hivavaka isika. Andriamanitra, saotranao izahay noho ny amin'izany fiainao manokana izany, hampitomboy ny finoanay mba hiantehatra aminao. Tononona ny vavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Batsika kizikely rehetrarehetra natratra n'ity sabatandrano ity. Androany tsika toritentsika dia mihainotsika tantaran'ny solo andraisantsika lesona mahafinaritra be mihitsy. Solo dia zazalakely 10 taona. Fantako fa misy zazakely 10 taona zao aminareo any zazalakely dia mihaino tsara fa mitovy anao io mihitsy ny solo tamin'izany fotoana izany. Solo dia zazalakely dia indray andro izy faly be izy avy any am-pianarana fa andeha vakansa ny andro, faly be izy. Solo manko rehefa vakansa ny andro dia makany amin'ny bebe, any amin'ny bebe izy no manapitra ny fotoam-pialatsasatra rehetrarehetra. Any amin'ny bebe manko misy ankizy be dia be miara milalao, misy kilalao be dia be koa, malalaka be koa ny tanàna amin'ny bebe dia afaka milalao be dia faly be izy. Dia any amin'ny bebe kristiana ny bebe, dia rehefa tonga tany amin'ny bebe solo dia lasa manana fahazarana mivavaka foana satria bebe mivavaka foana izy isan'andro. Rehefa mifoha maraina dia mivavaka, rehefa hisakafo koa dia mivavaka solo. Dia rehefa atory amin'ny hariva dia mivavaka koa. Dia isan'andro dia manao fotoam-pivavahana koa solo sy bebe. Rehefa fotoam-pivavahana dia ampianariny bebe foana solo. Solo Jesosy dia be fitiavana. Dia ampianariny bebe koa rehefa misy maninona dia Jesosy dia miaro. Jesosy mahatoa antsika. Ampianariny bebe momba ny Jesosy foana solo isan'andro. Satria any amin'ny dada sy neny tsy manao an'izany dada sy neny fa bebe ny kristiana. Dia indray andro arany tsena ny andro dia hozy izy bebe, solo avingy ianao dia ny tompoko. Dia zao solo andeha ho eny andrenivohitra fa tsena ny andro andeha hitsena zavatra eny andrenivohitra ka zao efa finosoko ao ny sakafonao, finosoko anaty body fotsiny ny sakafonao ao anaty vilana ny laoka ka zao rehefa amin'ny atoandro dia ao ianao maka vary dia misakafo. Dia idina ny trano idina trano tsy midira tsara ny trano dia etsy amin'ny toerana etsy ny fitoeran'ny lakile ka ampirimina io foana io lakile io. Dia rehefa mandeha milalao ianao dia ampirimina eo ny lakile. Rehefa misakafo dia alaina dia voaina ny trano. Dia rehefa avy misakafo rehefa andeha hilalao dia ampirimina indray. Dia ohatr'izay ny atao eny tompoko. Dia tondra bonbon bebe hozy solo eny ara fa tondrana bonbon ianao. Dia lasa ary bebe nandeha niantsena. Dia araka ny tenin'ny bebe
dia nidina tsara ny trano a dia lasa olo ny lalao tany namany be dia be lalao tetsy dia lalao tery anaty bozaka dia lalao tery amin'ny toerana be dia be satria malalaka be ny tokotaniny bebe dia avy eo lasa ataondry ny andro naona amin'izay solo dia ndao ary sakafo dia natorony bebe hitany tsara ilay natorony bebe dia sakafo izy ny sakafo dia rehefa andeha lalao amin'izay izy a diny tsara ny trano dia ozy izy orangato aty anaty posy ty lakile ty fa tsy maninona zany io ozy izy dia nataony anaty posy ny lakile dia lasa izy ny lalao lavitra be tokotany be dia be ny lalao ny azakazaka fa nenjika raha osy jamba natao daholo zany rehetrarehetra zany dia avy eo amin'izay mangetaheta be solo andeha sotrano fa mangetaheta dia lasa ry izy sokafa oe atao tsisy ninona tamy posiko tsapaina oe aiza ny lakile dia lasa aiza ny lakile dia lasa izy nijereny manodidina tao jereny sao dia nataoko tao fitoeran'le natorony bebe ary nijereny tao oe tsy ato le lakile andrekako aiza le lakile lasa nijerena daholo ny toerana rehetrarehetra ny lalaovana tsy hita daholo le izy andrekako matahotra bediny bebe aho zao dia rehefa avy eo amin'izay tadidiny solo hoe rehefa misy olana moa dia mivavaka dia lasa olo dia nandohalika mivavaka jesosy io ampio aho fa tsy hitako ny lakile matahotra be afa bediny bebe androany ampio aho jesosy io mba ho hitako le lakile amen dia lasa izy aloha mipetraka teo aloha nakasaina tsara dia kay le izy vao nijery ohatr'izao izy jery teo ambany teo kay le lakile fa nisy fotoana kay solo sy ny namany lalao teo amin'ny toerana io dia latsaka teo le lakile dia tonga dia nampahiratiny anjely koa masony solo hitany solo le lakile faly be izy misaotra jesosy misaotra anao fa marina ke le teniny bebe hoe rehefa misy manahirana dia rehefa misy tsy azoazo koa dia mila mivavaka foana rehefa misy zavatra tsy tadidy dia mila mivavaka foana dia izay tantara solo izay raika izy andresantsika lesona izay indrindray zao hoe misy zavatra kely fotsiny manahirana antsika na koa rehefa falifaly dia ilaina foana no mivavaka dia manampy antsika foana eo foana io Andriamanitra io na malahelontsika na atezitrintsika na falifalitsika eo foana izy manampy antsika andeke jerentsika ny baibolitsika ao amin'ny Tesalonianina voalohany toko 5:1-7 izay manao hoe mivavaka aza mitsahatra ny baiboly mihitsy miteny hoe mivavaka aza mitsahatra dia anteneko fa manomboka izao ny ankizy tsiraray avy dia hivavaka foana hatsaran'Andriamanitra foana ninona mitranga dia izao arany vavaka zany tsika izao amarana antsika n'izay tantara izay Genèse nan-danitro misaotra anao izay ny amin'ny tantarany solo izay nandraisanay lesona tamin'ity maraina ity ampio ny ankizy tsiraray avy mba samy matadidy foana ny vavaka eo aminao hiantoraka eo aminao ninona mitranga eo amin'ny toerana misaotra Jesosy io amen. Sapako itako fafiti huduri awaminau nataunau uai rirai rifana eri
tonga eo aminao ravony fo misaotra anao fa le hibe ny fitantananao voavonjy zanakao ka de Merina ny fiarabana ho antsika rehetra amin'izay manaraka izao fandarana amin'ity sabata masina ity. Inoko fa vonona ny tenin'Andriamanitra isika amin'ity sabata masina ity ary vonona ihany koa ny tompontsika hiresaka amintsika amin'ny alalan'ny mpanompony ary engany samby ahita fitahiny isika tsirairay avy anatin'izany afatra izay omena antsika izany. Amin'ity sabata ity dia mahafaly ahy ny mizara amintsika ny fiainana vitsivitsy izay andalovan'ireo mpiaino ny tenin'i Jesosy fony fahavery teto ambonin'ny tany ary izay voarakitra anatin'ny tenin'Andriamanitra mba ahafahantsika mahazo lesona ianantsika amin'izao andro isantsika izao. Satria mantsy amin'izao andro ianantsika izao dia fantatra sy hitatsy aratsika malala fa betsaka ireo fahoriana mianjady, betsaka ireo tebitebitsaina ka rariny sitsintsika raha andray ireo lesona avy amin'ny tenin'Andriamanitra, indrindra fa makasika an'izany fiainan'ny olona mitovy amin'izao andro ianantsika izao. Tantara izay efa diso antsika loatra izany, tantara izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Lioka. Ny Lioka 5 dia mametraka amintsika ny tantarana olona anankiray. Eny, misy tantara maromaro voarakitra ao anatin'izany boky ny Lioka sy ny 5 izany, kanefa itsongaitsika amin'ireo olona vitsivitsy izay raisitsika amin'ity marina ity. Dia ny Lioka 5
hitantsika eo amin'ny 2:12 izany tantara izany. Tantara zay efa matety patao eo anivon'ny toriteny izany kanefa amin'ity marina ity dia fomba hafa ny anaotsika azy ary fijery hafa no tian'Andriamanitra iarahantsika mandray azy. Ny Luka 5 dia manambara amintsika tahaka izao. Ary raha tao tanàna anankiray Jesosy, indro nisy lehilahy heniky ny abokana. Tantarana lehilahy feno abokana. Izany no tantara andrasantsika lesona amin'ity maraina ity. Ity lehilahy ity dia rehefa dinihana ny tantara efa voahilikiliky ny fiarahamonina. Tsy zany mantsy fa ny fiainana zanak'Israely fa izay na fiainan'ireo jiosy maromarina kokoa, raha vao misy ny aretina tahaka izao abokana izao dia tsy maintsy mivoaka ivelan'ny toby, miala ny fiarahamonina, mandeha manalavitra ny fiarahamonina satria voambara fa aretina ratsy izany. Azontsika jerena amin'ny bokin'ny Levitikosy 17 ahitantsika izany. Teo indrindra no nentin'i Jesosy naneho ny heriny tamin'ity namantsika anankiray ity. Zavatra nitranga dia zao, efa nariany fiarahamonina izy, ary voatery tsy maintsy niazakazaka miala ny olona, mampiseho ny faharatsy ny aretina, tsy maintsy naseho ny baribary amin'izay efa nenaminy fa olona boky izy. Indray mandeha nefa dia nandalo Jesosy. Efa henony ihany io Jesosy io, kanefa tsy tan'izay fomba nataony anazy satria voasakana izy, tsy afaka nifanehatra amin'olona voakatreto zavatra izay. Teo indrindra no nisehony tantara, raha antsika mivaky teny, ary no nahita azy io dia niankohaka ka nitaraina, nanao hoe ilay boka zany voaresaketo rehefa nahita an Jesosy dia naninona izy? Niankohaka ka nitaraina. Tsy dia hijery amin'ilay fitaraina loatra zany tsika amin'ity lesona ity fa zao ilay fifanatrehan'ny mason'i Jesosy sy ilay boka no andeho akatsika lesona ao anatin'izay. Fa manina moa mifanatrika izy ireo, na dia fa miezaka mandositra ny fiarahamonina azy ilay boka dia tsy avelan'i Jesosy ho verimaina ny finoana, fa nisy fotoana nahafahan'i Jesosy sy nampifanatrika ny lalan'izy ireo. Ka teo indrindra no nanehoany ilay boka ny fandiniana lalina makasika an'ity Jesosy ity. Ary rehefa nijeran'i Jesosy izy dia toa nahatsapa fa olona afaka amahany olany izany Jesosy izany. Na dia nahilikiliky ny fiarahamonina azy izy ary ka ny lalàna dia tsy maintsy mivoaka, miala ny ankohonany, miala ny olon-tiny, miala ireo sakaiza maro samihafa, voatery ny aretina izay misy aminy dia tsy afaka nifanirita amin'olona izy. Izany tonga azy niantsoanjo manao hoe maloto ahy, maloto ahy. Kanefa rehefa nahitany Jesosy izy, nifanaritra amin'ny Jesosy izy dia io ilay mahafinaritra. Izay tsara andrasantsika lesona amin'izay. Naninona izy? Niantsoanjo, nitaraina ary nanatona an Jesosy. Tsy nasakana azy mihitsy ilay sakan'olona be deaibe raha jerena ny fitangoronan'ny olona tamin'izany fotoana izany dia azo antoka fa feno hipoka. Kanefa nahita lalana ihany ity boka ity, niazakazaka nakeo amin'i Jesosy. Ary zao ny zavatra nitranga rehefa nandray ny fanambarana ny mpanoratra ny Baiboly. Ary rehefa niteny izy hoe tompoko, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy naninjitra ny tanany dia nanendriazika nanao hoe mety aho, madiova ianao. Izany teny mpitiavana izany no tiany tompo ihany koa ankehitriny no iarahantsika mandray lesona. Fa maninona moa ilay boka no nahasahan'ny teny nanao hoe afaka manadio ahy ianao. Satria araka ny zavatra misy dia tsy afaka mifampiresaka amin'ireo olona mpitondra fivavahana tao amin'izany tanàna izany ilay boka. Ary ireo mpitondra fivavahana tamin'izany izay azo ambara fa manana ny voninahiny manokana, tokony afaka hivavaka ho an'izany lehilahy izany kanefa nanilika azy ihany koa. Dia teo indrindra tonga ilay fantenan'ilay boka hoe raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Azon'ity boka ity antoka tsara zany fa manina Jesosy afaka ny anadio azy. Ary teo indrindra no namaliany Jesosy azy avy hatrany, tsy nisy fisalasalana fa manina izy afaka manadio an Jesosy, afaka manadio ilay boka Jesosy izay faharesen-dahatra tao amin'ilay boka zay no antsointsika hoe finoana izay mipololotra avy ao anaty ary tsy voafehy ny sakana intsony fa tsy maintsy miresaka amin'i Jesosy. Tiako ianao amin'ity marina ity mba handinika lala tantara izany. Tiako ianao raha andinika misimisy kokoa mahakasika tantaran'ilay boka izany. Ny boky ny marika moa zany dia mametraka amintsika famaritana anankiray izay somary ahafahantsika mahazo antoka misimisy kokoa ny amin'ny fiainan'ity boka ity ao amin'ny marika toko voalohany. Marika toko voalohany no andeha ho jerentsika amin'ny 9:100.
de zao ny vombarany ary nisy boky nanatonazy ka nitarina taminy sady nandohalaka teo anatreny ka nanao taminy hoe raha mety ianao de mahay manadio io fihetsika an'ilay boka niazakazaky ny tiana seho amintsika eto rehefa nahitany jesosy izy na dia be ny sakana de niazakazaka izay fihetsika maneho fanolorantena izay no tiany tompo ihany koa amin'ity marina ity iarahantsika mandray ihany koa iazakazaka hanatona ilay azotsika antoka fa afaka amonjy tsika aretina farak'izay ratsy izany abokana izany ny baiboly eo amin'ny boky Isaia dia manambara ihany koa fa Jehova mihitsy no miteny fa ity taninantsika ity izao fiainantsika izao vokatry ny fandavatsika ny tenin'Andriamanitra vokatry ny tsy fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra dia feno aretina mahatsiravina hatrany amin'ny faladi ka hatrany tampon-doha vai izany no iainantsika kehitriny ary zay no nambara teny am-pianarana teo hoe feno tebiteby fiainantsika feno faharatsiana inona ny vahaolana zay hitanao ankehitriny fa ilay boka rehefa feno tebiteby izy rehefa hitany fa tsy afaka amin'ny faneraseraman'olona izy voailikilika izy sahiratsaina izy nahitany Jesosy nandalo izy nahitany Jesosy nitangoronan'olona izy nahitany Jesosy manasitrana olona izy mahitany Jesosy mampahery olona izy ary vokatra zay fahitany sy ny fidirana Jesosy zay ina zavatra nataony iny keo izy niazakazaka ny olona mety hoe nitangorona fotsiny misy amin'ireo tangorona ireo nge tsy nahazo fanasarana men'i Jesosy varina tamin'ny fijerena fotsiny fa ilay boka kosa nandray fanapahan-kevitra izy niazakazaka ary nifampiresaka tamin'i Jesosy ry raha lasina bavalay izay meno anankehitriny tia ny tompo koa ianao andray fanapahan-kevitra entitra tahaka ilay boka tantara anankiray izay ao ambany keliny izy io no tiako akatsika loisana fandrony niazakazatsika kely ny famakiana azy eo amin'ny boky ny Marka ihany boky ny Marka ihany andeha jerentsika fa mifampitohy ny tantara eo amin'ny toko faharoa boky ny Marka toko faharoa andininy voalohany manomboka ny tantara tantaran'olona anankiray izay tratrany aretina paralysis izany indray no karazana aretina faharoa izay tsika ao aretina zay voambara ihany koa fa aretina ratsy indrindra ihany koa izany paralysis izany raha teo amin'ny firenena jiosy izany rehefa tratran'io aretina io ny olona anankiray rehefa tsy afaka mihetsika de hoe verina fa ozona izany kapok'Andriamanitra izany ty lehilahy ty de tsy afaka nihetsika teo ambony fandrina izy maheno nefa izy fa misy Jesosy hanoany afaka manasitrany te amonjy antsoina nefa tsy afaka izy ino no zavatra nitranga andeo vakitsika andiny fahatelo ary nisy nanatona nitondra nankiray marary paralysis hoe eo aminy izay ny olan'izay efa da ary satria tsy afaka manankaiky azy izy noho ny abetsika ny vahoaka dia nanesora ny tafitrano nitoeran'i Jesosy ka noho nefa voasokatra dia nampidinina teo amin'ny fandriana izay nandriny le marary paralysis ary Jesosy nahita ny finoany ireo dia nanao tamin'le marary paralysis hoe anaka voavelany elokao te anome toky anao ny tompo ankehitriny mety karazana aretina samihafa mety manjo atsika eto zao nankiroa ny zavatra mitranga boka paralysis aretina samby voambara fa ratsy avokoa izany ny paralysis tsy afaka mihetsika efa manomboka lony ny tapany vatany kanefa te ahitany Jesosy izy voambara amin'ny finoana no nitarika azy ny politra tao anatiny te ahitany Jesosy inona zavatra nataony nisy namany mpiaramoniny nitondra azy na de teo azy ny sakana maro samihafa voambara nandininy teo fa misy ny olona betsaka inona nataon'izy ireo sokafana ny tafitrano nitady ny fomba rehetra ankanisany eo amin'i Jesosy ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy izy inona zavatra nisy sitrany voavelany elokao noho ny finoana nananany reto olona reto nitady ny fomba rehetra ahitana an Jesosy amin'ity marana ihany koa dia tiako nisarika ny sainao tsy misy vahaolana azonao ianterana raha tsy miantehitra amin'i Jesosy tsy misy vahaolana azonao iantorahana raha tsy miantoraka eo amin'i Jesosy mitady ny fomba rehetra iresahana amin'i Jesosy zao mba maranten'Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko 5 Jaona voalohany toko 5 andiny fahavitrambin'ny folo Jaona voalohany toko 5 andiny fahinambin'ny folo ary izao no fahasinanana antsika eo anatrehany raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia minoa fa ho azontsika izany ary na inona angatahantsika dia efa ho azontsika izany tenin'Andriamanitra izany ary toy izany amin'ny Jaona voalohany ihany toko 5 manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika
sy maladio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Tiany tompo ianao voavela eloka, tiany tompo ianao voasasa, tiany tompo ianao anala ireo tebotebo eo anatinao. Inona ny vahaolany? Ireo teboka izay nambarantsika teo. Ny fanekenao ifampiresaka amin'ny Jesosy. Ary ny fiarahanao eo anivony ankonanao mitady ny ahitanao an Jesosy. Tahaka ilay marara paralesisa, izy tsy afaka. Fa izy mitondra azy? Ireo sakaizana, ireo namana, ireo fianakaviana. Tonga teo amin'ny Jesosy izy. Ary rehefa tonga teo amin'ny Jesosy izy, sitrany voavelany elo. Be deaibe ireo mety tsy tia, be deaibe ireo mety manakana antsika, tsy ho tonga eo amin'ny Jesosy. Fa ny vahaolana dia zao. Tsy maintsy mihoatra isika. Tsy maintsy manao ny dingana rehetra isika, mamela ireo sakana rehetra izay mety hitambesatra amintsika ary miazakazaka makeo amin'ny Jesosy. Mety hanala-tafitrano ianao mba hahatongavanao amin'ny Jesosy. Mety hanivatsiva olona maro be ianao. Fa zao, ny fanananao finoana mifototra amin'ny Jesosy. Ny fanananao finoana te hijery an Jesosy. Ny fanananao finoana te hiresaka amin'ny Jesosy. Dia ampy ahafanao mandray ny famonjena, ahafanao manala ireo tebiteby izay mangejana. Ny mpanoratra kristana anankiray izay nanoratra an-dalateny ao amin'ny boky antsoina hoe ilay fitiavana mandresy dia manambara tahaka izao. Norarana tsy hifandray am-piarabelona ilay boka sy ilay paralesisy. Koa hahoana no fisehony eo amin'ilay mpanasitrana? Nanontany koa izy raha tena sitranazy Kristy. Hijanona ve izy ka hijery olona iray izay ninony fa teo ambanin'ny fisaran'Andriamanitra? Tsy hanao araka ny fariseo ve izy? Ary na dia tahaka ireo mpitsabo aza ka hanozina azy? Ary ibeko azy handositra ny toerana falehan'ny olona? Taridresana rehefa ny mpanoratra anankiray io teny io, izay maneho ny fihetsiky nyreto olona tamin'izany fotoana izany. Mety atahotra ilay boky satria mety hoe verina tahaka ilay mpanoradana ihany Jesosy, kanefa tsy zany zavatra nitranga. Izao ny zavatra nisy. Ny anahery ny finoany tao am-pony, nanatona ankaikaiky kokoa izy, ary nanakaiky ireo vahoaka nitangorona. Hadiny ny fanandrarana tao taminy. Izany ihany koa ny tiany tompo anao nanao ankehitriny. Hanadiny ireo fandrarana maro samihafa izay mety hanelingelina anao tsy hahitan Jesosy. Tahaka ilay boka, efa very avokoa ny fanantenany. Nefa tsy ny famerana ny fahasalamana ranofo noho ny riny mihoatra no fanamaivana anazy. Tamin'ny entamavesatra ny fahotana raha mba mahita an Jesosy izy ka mandray ny toky fa ho vavela eloka sy ho vita vivana amin'Andriamanitra dia afaly azy izany. Ilay paralesisa ny vombary eto. Izany tsiry-panantenana izany no tiany tompo ihany koa amin'ity marina ity rahantsika mandray. Manana olona be deaibe isika ankehitriny, mety fanerasera amintsika. Mety hoe verintsika sakana ho antsika ireny, kanefa zao, rehefa ianao ny tapa-kevitra anatona an Jesosy, vonany andray anao izy. Ary amaly anao tahaka ilay marary teo, iresaka amin'ny Jesosy anao, dia ho Jesosy hoe mety madiova ianao. Mety manana olana isika. Ireo karazana olana maro samihafa izay mijadona fiainantsika, tsy fahasalamana, olana izany, aretina izany. Tsy fananana entimanana hiatrena ny fiainana rehetrarehetra eo amin'ny fiainantsika. Mety olana izany, ahatonga anao hanalavitra ny Kristy kanefa tiany tompo ankehitriny. Tsy ho raisina ho sakana izany. Fa izao, ny toetrana tiany tompo anantsika dia ny ampifantoka ny saintsika amin'ny Jesosy, ilay any afaka mamonjy antsika. Be deaibe ireo mpanasitrana tamin'izany fotoana izany, kanefa tsy nanome toky reto marary reto. Fa Jesosy rery ihany no nanome azy ny fahasalamana. Ary mbola mandraka ankehitriny, mbola mipetraka amintsika izany toky izany. Tsy misy mpamonjy azontsika anterana afa-tsy Jesosy rery ihany. Jaona voalohany teo no amarana antsika azy. Ny Jaona voalohany toko 5 teo no andeha overenantsika vakina, fa misy teny mahafinaritra izay voarakitra anatin'izany teny izany. Jaona voalohany toko 5 andeha averentsika vakina, zao voambarany. Ary zao andiny ny faharaiky ambin'ny folo. Ary zao ny fanambarana fiainana mandrakizay men'Andriamanitra antsika. Ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, ary tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana. Ry raha lasana vavy, tiany tompo ianao hanana fiainana feno fahasambarana. Aiza misy ny fiainana? Ao amin'ny Kristy. Aiza misy ny fanantenana? Ao amin'ny Kristy. Toy izany vaky teny amin'ny andiny 17. Izany soratra izany nosatako aminareo izany, izay mino anaran'ny zanak'Andriamanitra, mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izao no fahasinana antsika,
eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona na inona angatantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatantsika. Na inona izay angatantsika. Raha fantatsika fa izy ny zanak'Andriamanitra izay afaka mamonjy sy manasitrana dia azontsika izany. Ry fiangonana malala isany, tiany Tompo ianao mba ino an Jesosy ary azakazaka hiantoraka eo aminy, hiankohaka eo aminy, indrindra fa amin'izao andro sabata izao, andro fiankohana androany. Tiany Tompo ianao hiankohaka, hivavaka aminy mba hahatonga ny zanak'Andriamanitra hanome anao ilay fiainana mandrakizay. Tompo aniombontsika amin'izany hafatra mahafinaritra izany ary amelona ao anatintsika ilay fanantenana be voninahitra ary rehefa ho avy Jesosy anisan'ny tsena azy amboninahitra izao sy anao. Amen. Afaka isika marantsika fotoana izao. Tompo masin'Andanitro mankasitraka anao izay satria nomenao fotoana tamin'ity marina ity nahafahanay niaino ny afatrao, niaino ny antsonao. Tianao Tompo izay andray lesona amin'ny tantarana ankiroa izay nianarana teo, mba hahatonga anay hazakazaka hiantoraka eo aminao ary hiankohaka eo aminao. Na inona Tompo ireo mety ho sakana izay anelingelinanay, ingany mba tsy ataonay ho sakana izany, fa mba anala ny sakana rehetra izay ary ametraka ny tokony eo aminao satria anao irery ihany no afaka mamonjy anay. Tonavavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.